Ampianariko antsika eto ilay fomba fitendriko an'ilay irany sakateboy mitondra lohateny hoe zanak'antesaka de fa dièse ny tonalité. Raha manaraka tsara ianao ka manao pratika an'ilay de tena tsotra kely ilay fa mila zatra kely fotsiny ny tananao. Misy karazany telo le fomba fitendriko teo voalohany nataoko rehefa introduction de faharoa eo amin'ny andininy de ny fahatelo any amin'ny refrain. Le introduction dia octave ohatro fa atao amin'ny tanana ankavanana index majeur no manao an'ilay groove metiketsika be ohatro. Le akikely iny le octave le index iny no mitendry indroa ato. 1, 2, 3. Manaraka an'ilay suite d'accord le hira mitotona si le izy de mitotona aveo izy mitotona makaty amin'ny do dièse de aveo fa dièse. Zay ny anankiray de anankiray indray ohatra zao arpège majeur. Raha mbola vaovao aminao le hoe arpège majeur de ataovy an'izay fotsiny aloha fa manaraka idirana lalindalina le izy. De ny rythmique anankiray indray ohatra ny tiana ataoko ty raha fantatrao ara ny anaran'izay teknika nataoko izay de sorata eo amin'ny commentaire eo mba ho hitan'ny namantsika mpakafika tarabasy ohatra anao. Fa tira ty tena tsara sady migroove le izy mahafinaritra makasitraka ny sakateboy. Veloma daholo.